Vavaka iainana. Vavaka iainana. Izay no amarana antsika ny herinandro fiarahana. Mbola manasana mandrakariva mba aharitra hatramin'ny farany. Dia ampifaliana mandrakariva ry mpiara-midinika namana no hitafana anolorana ny arahaba mba ampirahintsoa ho anao. Misaotra mifanarahanao, fahazotonao, fandavan-tena, fanoloran-tena ataonao amin'ny fiarahana mandinika ny ten'Andriamanitra tahaka izao. Ombana mandrakariva Andriamanitra ary ny fiadanana tompony ho aminao sy ny ankovonanao. Andeha ry hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitra, velom-pisaorana anao mandrakariva izahay, satria ny fahatsarana rehetra dia nasehonao teo amin'ny fiainanay. Nasehonao teo aminay ny fahalebiazanao, ka dia mendrika ho membonahitra anao, midera sy mankalaza anao izahay. Kehitriny ary, angataka anao izay mba hamela ny ilokay, amindra fo aminay. Ka raha andinika ny teninao izahay, dia ampitohira tena anatinay ny fanena masina, ahatonga ny teninao ho zava-misy eo amin'ny fiainanay. Dia misaotra Tompo ny amin'ny valim-bavaka izay voamaninao amin'ny tsirairay avy. Tononinay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Vavaka iainana. Ny andinina tao tadidina no resantsika androany. Salamo 220 ka ny andininy 9. Matokia azy mandrakariva ianareo ry olona. Loary eo anatrehany ny fonareo. Andriamanitra no aro ho antsika. Dia metraka fanontaniana hoe nandritra izay herinandro ny arahana teto izay, manahoana ny fivavahanao? Manahoana ny hafanamponao ankehitriny mivavaka? Hitantsika ny vavaka nataon'i Daniel. Hitantsika ny fivavahan Elia na dia tao anatin'ny fotoan-tsarotra aza. Hitantsika ny fampianarana nataon'i Jesosy amin'ny mpianatra mampianarana hivavaka. Hitantsika tamin'ilay vehivavy Iana naharitra ny vavaka. Ary hitantsika ihany koa ny amin'ny mpaminany Daniel ny vavaka. Ary dia rehetra reo nahitantsika fa mamaly vavaka Andriamanitra. Inona no manakana? Inona no manakana antsika tsy azoto hivavaka androany? Hoy ny Tesalonianina voalohany toko fa 5:7 manao hoe mivava ka aza mitsahatra. Manasanao ary mba hanokatra amin'ny bokon'ny Salamo. Salamo 220 andininy voalohany. Rehefa retsika izany rehetrarehetra izany, dia izao ny taridalana nataon'ny mpanao salamo nataon'i Davida. Andriamanitra tokoa no hitombena ny fanahiko avy amin'ny famonjena. Avy amin'Andriamanitra ny famonjena antsika. Andininy 2, izy no vatolamiko sy famonjena, dia fiarovana avo aho, ka tsy angozogozo loatra aho. Iriko mba ho vatolampy famonjena antsika, ho fiarovana ao antsika androany Andriamanitra. Dia hoy ihany ny anjo amin'ny andininy 5, miatombena amin'Andriamanitra tokoa ianao ry fanahiko, fa izy no anto anaiko. Izy tokoa no vatolampiko sy famonjena, dia fiarovana avo aho ka tsy mba angozogozo aho. Andininy 7, Andriamanitra no miankina ny famonjena sy ho voninahitro. Ny vatolampiko mafy sy ariko dia ao amin'Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, mahafinaritra ny mieritreritra ny momba an'Andriamanitra, ny fahalebiazan'Andriamanitra ka ahatonga antsika hitombona tsara, tsy miozimozina eo amin'Andriamanitra. Ary izay natonga ny andinina tao tadina amin'ny andininy 9 manao hoe, ka noho izany ary matokia azy mandrakariva ianareo ry olona. Loary eo anatrehany ny fonareo. Ndao tsy salasala. Ndao tsy salasala, boray eo amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra.
hoy ny mpanoratra anankiray le hoe boky io midia eo amin'ny Kristy. Raha mihevitra sy miresaka bebe koa ny amin'ny Jesosy isika, ary kelikely kokoa ny amin'ny tenantsika, veliko indray mandeha. Raha mihevitra sy miresaka bebe kokoa ny amin'ny Kristy isika, ary kelikely kokoa ny amin'ny tenantsika, dia izao ny vokany. Dia azo an'i Kristy mifanatrika be lavitra noho izao isika. Amen. Mahafinaritra mieritreritra an'izany. Aoka zany tsy ny tenantsika foana no resantsika no heverintsika, fa mba mihevitra sy miresaka mandrakariva ny amin'ny Jesosy isika. Raha mandray torohevitra avy amin'ny fisalasalana sy ny tahotra isika, na mitady hanazava ny zavatra rehetra izay maizimaizina amintsika vao mino, dia vao mainka hitombo sy halala ny fahasarana antsika mahazo antsika. Averiko indray mandeha. Raha mandray torohevitra amin'ny fisalasalana sy ny tahotra isika, na mitady hanazava ny zavatra rehetra izay maizimaizina amintsika vao mba ino, dia izao vao mainka mitombo ary mihalala ny fahasarana antsika izay mahazo antsika. Fa rehefa manatona an'Andriamanitra isika ka mahatsiaro ny tenantsika ho tsy manan-kery, tsy mahavita ny tena, dia araka izao toetsika izao tokoa, ary amin'ny finoana mihetry sady mahatoky no milaza izay ilayntsika aminy, dia izao ny valiny. Dia izy mahay sady mety miaino ny fitaraintsika, ka hamela ny mazava mirampiratra ao am-potsika. Ry mpiara-midinika namana, andao atoky mandrakariva an'Andriamanitra isika. Andeha hanao fanandramana amin'ny fiainantsika indraitsika, loarantsika eo anatrehan'Andriamanitra ny fotsika. Amin'ny ilatry ny fiderana no azahoan'ny fanahiakatra eo akaikikaikin'Andriamanitra kokoa, koa dia aoka isika ankeo anoloan'ny mpamonjitsika amin'ny fifaliana, feno fanajana, mitondra ny fisaorana sy ny fiderana. Andriamanitra ne hitay antsika, ka hanaovantsika fanandramana amin'ny fiainantsika indray ny hoe vavaka iainana. Foka rivotra ianao, rivotry ny vavaka. Miteny ianao, tenim-bavaka. Misaintsaina ianao, fisainam-bavaka. Mandeha ianao, olony vavaka. Andriamanitra ne hitantsika tsirairay avy, andeha ary hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray eo, misaotra indrindra tamin'ny taridalana izay nomenao anay tamin'ity herinandro ity. Irinay mba omenao anay ny fanenona masina, mba hanaovanay fanandramana, fa mba hiainanay ny vavaka. Ka ny fiainanay mihitsy, ny tontolo manodidina anay mihitsy dia vavaka. Firesahana aminao, ka na mandeha izahay na mitoetra, na mandro na mifo, dia tsy ataonay ambanin'ny zavatra ny miresaka aminao, satria ianao no mpamonjy, ianao no aro ho anay. Ianao no sakaiza tena tiana indrindra, azonay andoarana ny fonay amin'ny zavatra rehetra mahazo anay. Matoky izahay fa miaino anay ianao, ary matoky izahay fa mamaly ny fivavahanay ianao, dia mitahi ny tsirairay avy, mitahi izay mahakasika anay. Tinoana mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.